Miditra ny arahaba tompoko. Mbola nivaratra azy hatrany no hamaritra ny toetrany androntsika eto Madagasikara. Arak'izany dia hitoy hatrany ny orana malefaka somary miatoato aty amin'ny morontsiraka Atsinanana. Omaliko amin'ny ankapobeny mety arahana herikerika manify indrindra amin'ny Voamaraina sy ny Takariva. Ho an'ny ilany Atsinanana ny afovoantany miazona loatra mangory sy ny ilany Atsinanana ny Sofia. Noho ny hamafy mivaratra azy dia tombanana mbola andrivotra ny andro raha ho amin'ny rahampitso. Andao jerena amin'ny antsipliana ny vinany toetrany andro ho amin'ny rahampitso maraina. Azo orana somary miatoato morontsiraka Atsinanana miainga avy aty amin'ny fahatra Sava hatrany Taolagnaro. Andrahona na Anjombona arahana herikerika manify eny Antsefatsefany eny ho an'ny ilany Atsinanana ny afovoantany sy ny fahatra loatra mangoro ary ny ilany Atsinanana ny fahatra Sofia. Amin'ny fahatra hafa ho maina tanteraka mihitsy ny andro amin'ny ankapobeny na andrahona vitsy. Raha ny tolakandro indray dia mitoy hatrany ny orana somary miatoato aty amin'ny morontsiraka Atsinanana Nosy. Andrahona mety arahana herikerika manify na orana malefaka indraindray ho an'ny ilany Atsinanana ny atitany miazona loatra mangory sy ny ilany Atsinanana ny fahatra Sofia. Amin'ny fahatra hafa ho maina ny andro amin'ny ankapobeny fa amin'ny fiafaran'ny tolakandro kosa dia tombanana hiverina andrahona na andrahona mitsitokotoko ny aty amin'ny ilany andrefana sy ny fahatra avaratra andrefana. Raha ny vinan'ny maripana dia mananky eo amin'ny 2 na 3 degré maripana ambony indrindra aty amin'ny fahatra Boeny sy Sofia. Eo amin'ny 7 degré kosa ho an'ny faritra anatiny. Tafidina 20 degré maripana ambany indrindra ny Vakina Karatra. Raha tazantsika amin'izao maripana izao dia mbola angatsika hatrany ny andro amin'ny rahampitso ary azo vahana kokoa ny volon'andro ririnina. Amin'ny vinany toetrany andro ny alakamisy indray dia mety mbola hita taratra ny orana aty amin'ny morontsiraka Atsinanana Nosy. Andrahona na Anjombona mety arahana herikerika ihany koa ny ilany Atsinanana ny afovoantany sy ny fahatra loatra mangoro ary ny ilany Atsinanana ny fahatra Sofia. Amin'ny fahatra hafa dia ho maina ny andro amin'ny ankapobeny fa amin'ny fiafaran'ny tolakandro dia hiverina andrahona mety arahana tandrifin-drahona any amin'ny ilany andrefana ny afovoantany sy ny fahatra avaratra andrefana. Amin'ny vinan'ny maripana dia eo amin'ny 2 degré ny maripana ambony indrindra any amin'ny fahatra Boeny. Eo amin'ny 7 na 20 degré kosa ho an'ny fahatra anatiny. Maripana ambany indrindra eo amin'ny 7 degré any Vakina Karatra ary 10 degré ho any Analamanga, 20 degré ho an'ny Matsatra ambony. Morontsiraka Atsinanana moa dia manodidina eo amin'ny 13 ka hatramin'ny 19 degré ny maripana ambony. Ahona mifangaro amin'ny zavony ihany koa ho an'ny afovoantany sy ny tapany atsimon'ny Madagasikara. Isava ihany moa izay rehefa misandratr' andro. Raha ny any amin'ny fahatra hafa kosa dia ho maina ny andro amin'ny ankapobeny fa mety hisy orana tandrifin-drahona ny aty amin'ny atitany ny fahatra Melaky torak'izay ihany koa ny atitany ny fahatra Atsimo andrefana. Ny vinan'ny maripana ao anatin'izay mananky hatrany amin'ny 2 degré na 3 degré maripana ambony indrindra any amin'ny fahatra avaratra andrefana. Misy fiakarany amin'ny 20 na 20 degré kosa ho an'ny fahatra anatiny. Maripana ambany indrindra mety ho tafidina 4 degré any Vakina Karatra ary 7 degré ho any Analamanga. Eo manodidina ny 10 degré kosa ho an'ny Fianaratsoa. Izay mahakasika ny toetry ny andro fa araka ny efa mahazatra anao rehefa talata toy izao dia indro atolotra anao indray ny tamin'ny fahaloton-drivotra teto Antananarivo sy ny manodidina. Ambany amin'ny ankapobeny ny tamin'ny fahaloton-drivotra teto Antananarivo manodidina na ambany ny fetrany OMS avokoa ny rehefa voaraina. Raha ny mandrafitra ny toetry ny andro ao anatin'ny 3 andro avy ny jerena dia vinavinaina hijanona ho ambany hatrany amin'ny ankapobeny ny tamin'ny fahaloton-drivotra eto Antananarivo sy ny manodidina. Dia izay indray vinany toetry ny andro ato anatin'ny 3 andro avy manome fotoananao ho amin'ny manaraka indray. Izay avy eto Madagasikara dia mirary soa hatrany ho an'ireo izay mpanala fanadinana bakalorea. Veloma tompoko.